Mampitombony ao aminareo hatrany ny fahasoavan'i Jesoa Kristy Tompontsika. Amen. Andeha hivavaka hatrany toy ny fanaontsika ry havana. Zava-dehibe aminay Tompo ty andro vaovao, alarobia masina omenao anay ity. Misaotra indrindrany amin'izany, koa atolotra ianao hatrany dera nisaotra ny ajary voninahitra, ary ny fiainanay koa dia atolotra mba hanjakanao Tompo. Amin'ny anaran'i Jesoa, amen. Raha ny fitantaran'ny matiry avako ny nampiavaka ny alarobia masina, izay izy irery mitantara azy ato anatin'ny filazantsara efatra, dia ireto telo reto no nampianarin'i Jesoa. Ny Matio 10:20-21 dia ahitana ny amin'ny fanoharana, ny amin'ny Virijiny folo, 5 adala, 5 endry. Ny Matio 10:20 ihany, 14 ka hatramin'ny 17 dia ny fanoharana ny amin'ny talenta. Ary farany ny Matio 10:20 ihany, 1:17 ka hatramin'ny 4:7 dia fampianaran'i Jesoa ny amin'ny aviany indray tsara ny firenena rehetra. Averina hatrany ry havako foa iaho hoe Matio irery no mitantara an'ireo ato amin'ny filazantsara efatra, ary ino heverina fa dia fampianarana nataon'i Jesoa ny alarobia masina izany. Izay tiako ho zaraina ry havana dia ny fanoharana ny amin'ny talenta, ilay ao amin'ny Matio 10:20, 17 ka hatramin'ny 17. Ambaran'i Jesoa fa samy nomena talenta ny olona tsirairay, fa ny tsy mampitovy azy fotsiny dia ny fahaizan'ny tsirairay avy. Ny tian'ny Tompo ampitaina dia izao: amin'izao fahavelomantsika izao dia velona mba hampiasa talenta isika, na firy no isany, fa raha tsy izany dia fahaverezana no efa rany. Izay nampiasa ny talenta nomen'i Jesoa azy dia hoy izy: tsara izany ry mpanompo tsara sady mahatoky, natoky tamin'ny kely ianao dia hotendreko mpanapaka ny be, midira amin'ny fifalian'ny tomponao. Matio 10:15, 1:20 dia azo jerena koa ny 1:17. Izany hoe rehefa ho avy izany Jesoa Kristy dia hitsarantsika araka izany hoe ahoana no nampiasantsika ny talenta izay nomen'ny Tompo antsika. Averiko ihany hoe na firy no isany, eny fa na dia iray fotsiny aza. Ary izay no nahavoan'ity ranamana ity, satria ny azy anankiray fotsiny dia nalevina, dia hoy izay teo hoe fahaverezana no efa rany izany, dia hitantsika eo amin'ny 1:17. Amin'izao alarobia masina izao dia andeha hatrany isika hanavao ny fanoloran-tenantsika ry havana, ka hampiasa amin'ny fahazotoana ho voninahit'i Jesoa ny talenta nomen'ny Tompo antsika. Dia mahery ao amin'ny Tompo ary sy amin'ny herin'ny faherezany, man'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen. Vavaka isika dia misaotra anao ary izay Tompo fa dia nomenao talenta, ho ampiasainay izany mba hahasoa ny fiangonana, ary indrindra mba hahasoa koa ny mpiara-belona, ho ampio izay Tompo hahatanteraka an'izany ny voninahitrao. Amen. Ho aminareo ary ny fiadanan'i Jesoa. Amen.